Zengi Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Sanlam, vivez en toute confiance l'assurance qui vous donne le choix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Eo amin'ny fijerenany fomba ahafahandro diaspora malagasy handray anjara amin'ny fividianana ny fanjakana. Ho ministry ny raharaham-bahiny mpisolo-toerana tamin'ity androany ity, andrasana manoloana io ny fepetra ho raisina amin'ny fanatanterahana izany sy ny fangarahany ny pitsopitsony rehetra anatin'izay, hoy ny mpanara-baovao. Tokony fampierana ny toriteny ny alohany hanambarana azy amin'ny mpanatrika ho ny solom-bavim-bahoaka no sady mpandrindra ny antoko TGV Antananarivo renivohitra androany. Momba ilay fanompoam-pivavahana teny Antsonjombe ny alahady teo. Tokony mahay miaino ary makalesona amin'ny matoriteny azy ihany koa ny rehetra ankilan'izay. Ho mpikambana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Manomboka hita sotra amin'ny fandraharana vatosoa vato-sarobidy amin'izao fotoana ny ako ny fanafoana ny fitondram-panjakana ny IGM na ny Institut de Géologie de Madagascar. Ankoatra ny tsy fisiany mpisehatra izay tokony handalina bebe kokoa ny fikirakirana ny vato, manampitrotraka ny olana manodidina ny fandranana ny vatosoa sy ny vato-sarobidy ny fanafoanana ny IGM. Nroso tamin'ny fandravana ny toeram-ponenan-droaponina teo amin'ny tany ny FIFA ao amin'ny tsinjo be tanimena amin'ny ben'ny tanàna sy ireo andian'olona maromaro. Tsy tanteraka kilan'izay noho ny fifandonana teo amin'ireo samponina ka niteraka korotana teo amin'ny mpiray tanàna. Any ivelany, voalohany tao anatin'ny 80 taona no nienany isan'ny roaponina any Chine. Anton'izany ny fiainan'ny taham-piterahana sy ny taham-pahafatesana ny taona 2022 raha ny fanazavana. Ny antsiprian'izay. Ngadona ny amin'ny valora fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba ary manasanao ihany koa. Anjo izany hatramin'ny farany avy hatrany dia mahakasika ny fiomanana amin'ny fividianana no isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Eo amin'ny fijerenany fomba ahafahandro diaspora malagasy handray anjara amin'ny fividianana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ho ministry ny raharaham-bahiny mpisolo-toerana tamin'ity androany ity andrasana manoloana io. Ny fepetra ho raisina amin'ny fanatanterahana izany tahaka ny any amin'ireo firenena hafa sy ny hafangarany ny pitsopitsony rehetra. Hoy ny mpanara-baovao tamin'ity androany ity. Onona saina. Antaonany maro izay no nanao antso ireo diaspora malagasy ny amin'ny tokony andraisan'izy ireo anjara amin'ny fividianana filoham-pirenena eto Madagasikara tahaka ny ataon'ireo firenena maro maneran-tany. Androany, nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny mpisolo-toerana fa eo am-piomanana amin'izay ny fanjakana. Raha ohatra ka ny fividianana izay ataon'ny diaspora efa ny teny ny filoham-pirenena ny ahafahan'ny izy ireo mandray anjara ny fividianana. Izany dia misy lamina sy maintsy apetraka aty amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny satria ato amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny dia misy ny direction de la diaspora izay mandray anjara feno ao amin'ny fikarakarana izany diaspora zany ary efa teny filoham-pirenena iny dia sy maintsy manatanteraka ny fomba rehetra izay ahafahan'ireo malagasy manana ny zony afaka mifity toy ny diaspora amin'ny tany samihafa izay mandray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena. Izay no azoko lazaina mikasika an'izay. Manoloana io, mametra-panontaniana ny mpanara-baovao amin'ny hoe aiza ho aiza ny fahavonona ny fanjakana amin'ny fanatanterahana izay fomba ahafahan'ireo malagasy any ampitan-dranomasina hifidy ho filoham-pirenena izay. Efa maro ny antso nataon'ireo diaspora ary tokony efa nanomana sy nametraka ny lamina ny fanindran-dalàna tamin'izay ny fanjakana ahafahana mametraka fomba fiasa mirindra. Tsy fantatra izay antony amin'izao efa taom-pifidianana izao ny tompona andraikitra vao milaza fa eo am-pijerena ny fomba ahafahana manatanteraka izany. Andrasana araka izany ny hoe ho tratraraka ny fepitoana voalaza ny lalàna ve ny fotoana anatanterahana ny fividianana ary ho afaka handray anjara ve ny diaspora malagasy. Hatramin'ny androany, maro ny antoko politika sy firaisamonim-pirenena miaya manoloana ny fomba fiasan'ny CENI ka hanao ahoana no fahadiovana sy ny fangaraharaana ity fampandraisana anjara ny diaspora ity izay azo ambara ho ao anatin'ny ankamehana.
ilaina ny fanomezana zony rehetra ho ny mpanara-baovao ary tokony adio sy angarahara ny fomba fiasa amin'ity raharam-pifidianana ity mba ho ekeny rehetra na ny eto an-toerana na ny malagasy any ivelany ny vokatra isorohana ny krizy. Efa ela ihany izay hoe teo am-piomanana amin'ny fampandraisana anjara ny diaspora malagasy amin'ny afahafana mandray anjara amin'ny fifidianan'izay fa ho andrasantsika ny momb'izay amin'izao fotoan'izao. Fa mbola vitsy ireo olona tonga misoratra anarana eny anivon'ny fokontany ao anatin'izay fanalavam-potoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianan'izay amin'izao fotoan'izao. Samy manao izay ho afany ao anatin'izay fanentanan'izay ny fokontany samihafa raha ny fanadiadiana tamin'ity androan'ity. Misy ireo miasatra amin'ny alahady ao ireo midina ifotony indroa isan'andro eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanadiadiana netiny Hilary Nasoniainy. Andro vitsy sahifarana indray ny feam-potoana izay efa nitary na navoazana tanteraka ny lisam-pifidianana. Mbola malaina ny olona tonga misoratra anarana eny anivon'ny fokontany. Ho an'ny eto amin'ny fokontany Antanimena manokana, zara raha misy 2 na 3 isan'andro no tonga misoratra anarana. Tsy maintsy mitady fomba rehetra hanetanana ny olona noho izany eo anivon'ny fokontany. Hatreto aloha dia marina fa somary mbola kamokamo zany ny olona tsy dia manana fahazotoana le mamotra. Tsy dia misy zao ny olona anivon'ny fokontany zao raha misy dia misy 3-2 isan'andro no tonga dia anivon'ny fokontany. Nenay moa zany dia ao anatin'ny herinandro zay indroma dia efa megafona foana. Zay zany nenay no tonga ataonay megafona mihitsy zany amin'ilay vao maraina be iny. Dia misy fotoana koa alefanay koa amin'ny hariva ny manao megafona mba hitsintsovana an'ilay mpiasa mody amin'ny hariva zany. Dia avy eo selireo mandalo dia manontany hoe ato le toerana mbola tsy nahavitana an'ilay fanisana. Ny olana zany dia izay ohatran'ny olana sedrain'ny AR ihany moa zany tena ny ho an'ny selireo satria le olona mihitsy zany tsy manana fahazotoana amin'ilay manohatra anarana dia mivezivezy zany ny selireo amin'izao fotoana izao mitety anisy ireo tsirairay avy. Tsy maintsy enjehana dia tsy maintsy tratrarina satria izay ilay fanambiny atao hoe efa napandreketana ny selireo mantsy dia efa fantatra hoe tena olona eto anivon'ny fokontany dia miezaka zany izahay miara-miasa tsara amin'ny selireo manatratra ny hoe ny isan'ny mpifidy eto anivon'ny fokontany izay misy anay. Ny safidy ny asatra amin'ny alady kosa ny eto amin'ny fokontany andrifanambojana ary anatrarana ny tanjona amin'ny fampidirana ny olona anaty lisam-pifidianana. Miasa weekend koa ohatran'izay nanomboka tamin'ny nanomboan'ny fanisana zany ny réforme totale dia amin'izao ilay izy mbola mitohy fa somary niova kely ny tapany maraina zay eto amin'ny fokontany mandray olona dia ny tapany hariva zay mitety tokantrano. Zay somary misy fivana kely. Misy teknika kely zany fampiasan'ny CLR satria misy zany fanentanana mety hoe mpanampiny ao na hoe mpiandro trano ohatran'izay. Misy taratasy kely efa apetraky ny ekipa CLR zany apetraka amin'ilay olona zay ao trano. Dia iny avy eo iny ohatran'ny karazany hoe fampahafantarana iny no entiny eny anivon'ny fokontany nandalo tao aminay na ny CLR nangataka ny karapanondro mba haminona ao anatin'ny listiny mpifidy ka tonga eto izay natateraka an'izay. Ankoatr'izay tsy nisy fiantraikany amin'ny asan'ny CLR ny fampitsarana ny agent recenseur na nisy aza ny fanalavam-potoana ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana raha ny fanazavana trany. Raha tsy aivina nivoaka ny 20 ny volana Desambra lasa teo ny didim-panjakana mikasika ny fanemorana hatramin'ny faran'ny volana Janoary taona 2024 ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana amin'ny alalan'ny fanisana ireo mpifidy isan-tokantrano noho ny fahatarany fanombohan'ny asa fanisana tamin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara. Faran'izany vao misy vetiny ny asa ao anatin'izay matotonga amin'izany hoe miasatra amin'ny alahady izany. Fa tokony fampiarana ny toriteny ny alohany hanambarana azy amin'ny mpanatrika. Hoy ny solombavam-bahoaka no sady mpandrindra ny antoko TGV Antananarivo renivohitra tamin'ity androan'ity. Momba ilay fanompoam-pivavahana teny Antsonjombe ny alahady teo tokony mahay miaino ary maka lesona ankilany amin'ny mahatoriteny azy. Ny kristianina sy ny rehetra ho kosa ny mpikambana avy amin'ny antoko tiky Madagasikara nanaovana fanadiadiana tamin'ity androan'ity onona sainy. Ankoatra ireo tamin'ny tambazotra tserasera mitoy ny faneho-kevitry ny olo-mpanjakana sy mpanoana ny fitondrana taoriany ilay toriteny mpitandrina Andriamampianina Zaka nandritra ny fanompoam-pivavahana ny fitondranam-bavaka ny filohan'ny FJK Mamianakavy teny amin'ny Coliseum Antsonjombe. Androany nanaovana resaka ho an'ny mpanao gazety ny antoko TGV Antananarivo renivohitra. Fitsabatsabana Andriamato pasteur Zaka Andriamampianina tsy asana pasteur tompoko no amin'ny lesona ny fitondram-panjakana ka anao sosikevitra hoe
ainao ny teti-bola amin'ny miaramila ny antsony FJKM izay mba hibebaka io pasteur io fa mba tsy hiverina ntsony ny toriteny politika ohatrareny fa raha tena kabary politika izy dia efa misy bokina avoaka ity ka ny toriteny tokony hifanarahan'ny FJKM rehetra ny gouverneur Analamanga ohatra fotsiny dekoninao misy aminay rehetra dekoninao ka nahoana tsy niarahana ka toriteny FJKM nataony tokony nataony fa tsy toriteny pasteur zaka andea mampianina fa tsy fanarahana ono atreto fa mbola moka amin'ny fomba ofisialy izay satria zay dia nanao fanadidina. Na ny hevitra momba ity fotoana teny amin'ny Coliseum Mantsonjombe ny alady teo ety ihany koa ny mpikambana eo anivony antokotiko Madagasikara avy amin'ny faritra Pongolava. Dia eto mampagaga sy matalanjana ihany mahita ny atao hoe mpitondra fanjakana zay atao hoe nanao fihetsika tsy voahevitra ary atao hoe nanao fiteny tsy voavava angamba ny ilazako azy satria fa maha-kristianina anao dia tokony eno ianao dia mandray lesona ianao dia mieno ohatran'ireny mpino rehetrarehetra reny ary izy ne tsisy ny hoe atokana ho amin'ny mpitondra fanjakana le toriteny fa ho an'ny daholo be zay nanatrika atao amin'ny Coliseum fa gaga ihany hoe izay marina le hoe mana ny raha tsy ataony ve sa voakitikitika ve le fiarovana an'le seza ve mahatonga anao manao an'ireny sa hoe inona loatra fa raha tena kristiana ianao tokony tsy mavita hiteny any filohan'ny FJKM amin'ny maha FJKM na mampino FJKM na dia nalaheloko eo fomba fihetsiky ny gouvernement sy ny chef de région Analamanga atao hoe gaga ny teny izy fa hoe zanako rehefa manaiky ianao fa zanaka dia tokony manaiky ianao zany teneny ray aman-dreny. Voakapokapoka ny fitondram-panjakana ho ny solombavam-bahoaka Naivo Raholdina tamin'ny toriteny ny alahady teo. Mako tamin'ny mpikambana ny TGV zay mpivavaka ao amin'ny FJKM no nalahelo taony tafitohana ka raha ny FFKM no miteny tsy manday izay fa tsy zay sainao dia kapokapohanao ny fitondram-panjakana mandika lalam-panorenana zany. Fiterinay anazy aloha zany ambampamakafaka dia le izy ohatra ny andro mihitsy pasteur iny satria raha hitatsika nitaky an'tehaka atao moa zay nijeriny saky dia président Kafanomanana filoha teo aloha izy taky an'tehaka ka zavatra fanomaniny iny satria solotena amin'ny président Kafanomanana fijerinay azy aloha sao dia izy andray no ambady tsisy ambadika iny fa asomeny ny zavatra ataony. Tsy nisy ny fanonona anarana nandritra ny toriteny na ny fanondrona olona hoy ny avy eo anivony antokotiko Madagasikara tokony hitondra tena amin'ny maha-kristianina izay anatin'izany. Ohatra ny teny pasteur hoe atao fifidianana tsisy alabato. Tsy miteny mihitsy izy hoe le fifidianana teo aloha nisy alabato na ny tateo aloha misy alabato fa mametraka izy zany hoe ny sandan'ny alabato dia anisany mampembidy sy ny toe-karena malagasy eto Madagasikara. Raha misy pasteur anankiray zany toriteny momba ny ohatra hoe zava-madomelona dia ho tesitra ve ny olona gaka mpisotro na mpifoka zava-madomelona hiteny an'le pasteur hoe zay mihitsy no sine zay mihitsy no ho asinao an'le izy fa tsy mety ny ataonao fa hisara-baza antsika fa mahatsapy ianareo fa tsy mety ny ataonareo dia tokony nareo no misaotra an'le pasteur dia mandray lesona ny filohan'ny FJKM mandray ve no ao anatin'ny herim-piretana hoe mialatsiny mifona fa sendra mba ianareo kosa no mifona amin'ny Jesosy. Nanaitra ireo nanatrika ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety no tanterany antoko TGV eto Antananarivo renivohitra teny anosy androany ity ihany koa ny fahenona fa isy ny fanadihadiana hosokafan'izy ireo momba ilay toriteny ny alady teo tranga izay tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny firenena ka andrasana ny toyiny. Avalitsika eo ny momba izay fa hiverina ao anatin'ny fiomanana amin'ny fividianana sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ilaina ny fandraisana lesona amin'ny fiomanana sy ny fikirakirana ahafahana mametraka fividianana madio. Tsy mitanila sekeny rehetra hoy ny teo anivony antoko VST-na ny vonona hijoro any tanindrazana tamin'ity androan'ity. Maro ny afatra sy ny sosokevitra na roso manoloan'izay ka anjarany tsiraray no mandray izay tandrify azy ao anatin'izay. Gaeton Andriatsilavo. Samy nanao ny heviny mahakasika ny fiomanana sy ny fiatrehanany fividianana amin'ity taona ity avokoa ny rehetra, indrindra tao reny toriteny nataony mpitandrina teny Antsonjombe ny alahady lasa teo. Afatra natao hiovana famindra no napetraky ny fiangonana raha ny fanadihadiana ary tokony samy ahay mandray izay tandrify azy avy ny tsirairay miainga amin'ny isam-batan'olona hatrany amin'ny mpitondra firenena.
mahafinaritra any zavatra mitranga ohatran'ireny satria rehefa mahatsiaro fa voatsindrony ianao zany dia hositrany ianao zay ny dikany zany le izy a satria ny tenin'Andriamanitra dia tahaka sabatra roa lela manindrona mampisaraka ny aty sy ny fanahy dia rehefa mahatsiaro voatsindrony dia miova amin'izay amin'ny fanavozana ny saina e fa zany tsisy resaka nyresahana atao anatin'iny hoe ianareo manao an'izao tsy nanitsy korony mpitandrina fa nilaza fotsiny ny ankapobeny a dia samy mandray izay tandrify azy a dia zay tratra zany aloha dia tratra ianao a dia mibeba dia miova ary raha nanao ianao dia mahitsy dia ovay zay raha tsy nanao moa ianao a toy izy ny lalana fa ny olona rehetra dia samy andray ny valiny asany avokoa na rahoviana tokony ahay mandray lesona amin'ny tsy netin'ny tranga teto amin'ny firenena ny tsirairay avy manoloana ny fiomanana ny fiatrehana ary indrindra aorian'ny fifidianana madio tsy mitanila ekeny rehetra no katsahana ialana amin'ny krizy miteraka fahantrana ho an'ny firenena zay le tsy mandray lesona zay manko no navoantsika foana teto a fa miezaka mandray lesona dia mba manao fifidianana tena eken'ny rehetra satria ny zavatra manahirana mantsy a dia tsy maintsy tantanana avokoa ny situation mialohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary aoriana ny fifidianana dia zany rehetrarehetra zany fitandrony mba tsy hisy korotana eto amin'ity fireneny ity a dia zany no itenenana ary za mbola mampirisika e hoe ataovy zay ampilamina makasika ny fifidianana io a atao ny fifidianana ary fifidianana eken'ny rehetra ny lalana makany amin'izay dia atsoa ny olona rehetra ny mpisehatra rehetra na ara-pinoana io a na ara-politika na ara-piarahamonina hisehatra ny amin'izay rehetra zay a dia miara miresaka dia miara mifampidinika dia eken'ny rehetra ny fifidianana tsisy monomonina tsony rehefa avy eo atreto aloha mbola maro ny fanatsarana tokony ataony vaomeramala eo tena misahana ny fifidianana na ny seni ialana amin'ny ayasy atongavana amin'io fifidianana madio sy eken'ny rehetra io miainga amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana izay efa hamarana azy amin'ity volana janoary ity ny logiciel ampiasaina hatrany amin'ny tetibola ampiasaina hiatrehana ny fifidianana maro ny sosikevitra fanatsarana na roson'ireo mpanao politika fiarahamonimpirenena sy mpanaramason'ny fifidianana saingy mbola tsy hita soritra hatreto ny fandraisana sy ny fampiarana azy ireo nataony seni izay antefany irariny rehetra ny sin'ny fifidianana madio tsy mitanila eken'ny rehetra ka izay tena safidiny vahoaka no lany hitondra ny firenena amin'izay fotoana mipetraka ny tena demokrasia tsy misy ny korontana sy ny krizy ka hitondra ny firenena anaty fahantrana lalina mihoatra izao efa iainana ankehitriny zao izay vao tena hoe avalontsika eo ny mahakasiky ny toroteny na be resaka iny fa manomboka miariary amin'ny fandrarana vatosozy vatosarobidy amin'izao fotoana ny ako ny fanafoana ny fitondram-panjakana ny IGM na ny Institut de Gémologie de Madagascar ny taona 2024 ankoatran'ny tsy fisian'ny mpisehatra izay tokony andalina bebe kokoa ny fikirakirana ny vato manampitrotraka ny olana manodidina ny fanondranana ny vatosozy vatosarobidy ihany koa ny fanafoanana ny IGM no ny fitoerana manana fahefana hitsirika ny vato mialoha ny fanondranana oreo mpisehatra tamin'ity androanyity tsy mbola nahitana soritra hatreto ny fananganana ny bureau de géologie et de gémologie nambarany fitondram-panjakana anoloana ny IGM na ny Institut de Gémologie ny foanana ny volana aprily 2024 ankehitriny tsy azo dia tsy hita amin'ny CAP arena arenakibony tany indrindra ny fandraharahana vatosozy sy vatosarobidy ny fiantraikan'izay ankoatra ny tsy fisian'ny mpianatra indrindra ny mpisehatra tokony andalina sy hitrandraka bebe kokoa ny fikirakirana ny vatosozy sy ny vatosarobidy manamafy ny olana manodidina ny fikatona ny fanondranana vatosozy sy vatosarobidy ankehitriny ihany koa ny fanafoanana ny IGM hoy ny teo anivon'ny Saint-Promine Mady androany raha aminay le izy a dia anisany soritra anankiray a nanampitrotraka ny fikatonan'le famoahana entany satria zany a ao amin'ny IGM zany a no manome certificat reconnu mondialement amin'ny resaka commercial international dia eo moa zany zay a ohatrany nanana programme amin'ny fandrakana amin'izao fitondrany zao zany a namorony établissement anankiray a nasolana io zavatra io fa tsy fantatray a ny fitohizana aloha hatramin'izao ny aminay aloha zany a tsy resaka resabe fotsiny ny anay a fa tokony ho azavaina mihitsy zany hoe inona ny lesoka tsy fatokisana ny douane any ministère amin'ny famohanana io entana io dia mety anisan'izay zany a ny certification an'le produit mivoaka eto Madagasikara isan'ireo mpandraharaha sy rafitra voalaza ho mandany volam-panjakana
ka nofoanana ny IGM raha iverenana. Ny taona 2014 hatramin'ny fotoana nanafoanana azy, manodidina ny 3 lavitrisa ariary ny fanampiana nalefa ny fanjakana ho an'ny IGM raha ny fanazavana. Torak'izay ireo mpianatra nandalo teo anivon'ity ivotoerana ity, izay voalaza ho 570 fotsiny ihany. Ny filan-kevitry ny ministra ny 20 aprily 2024 araka izany no namoaka ny tidim-panjakana nanafoana ny IGM. Roa taona latsaka aty aoriana, aiza ho aiza ny mahakasika ny bureau de géologie et de gémologie, nambara ny fitondram-panjakana hanoloana ny IGM, ny fampiroboroboana ny fikirakirana sy ny fanodinana ny vatosoa sy ny vatosarobide eto an-toerana, ny andraiketan'ny IGM, izay mila tandrahana bebe kokoa raha tiana ny anatsara ny vidin'ny vokatra arenakibony tany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Syndicat ny mpiasa sy mpandraharaha anatin'ny SEAPIARINA arenakibony tany ireny mitaraina ireny fa mitondra ny tarainany ihany koa amin'ity ala ity. Ny syndicat ny mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena. Izy ireo izay miahany amin'ny fampiasana ny logiciel augure ny sain'ireo mpiasa-panjakana marina eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny syndicat ny mpampianatra amin'ny TAFA moa zany azo heverina ny mety ho fiarovana tombontsoan'olombitsy amin'ny fivoizana ny fampiasan'ity logiciel ity hoy ny TAFA, na ihany koa famitehana mpiasa sasany efa ao anatiny ara-dalàna ny fivoizan'izay. Hilary Nasoniaina. Efa antaonany maro ny dradradradrana ny fampiasana ny logiciel augure ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankehitriny voatapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra fa ampidirana ao anatiny ity logiciel ity ny ampahambetsaka na ny 10% ny mpiasa-panjakana ao anatiny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tranga izay mampiayay ho ny syndicat ny mpampianatra mivondrona ao amin'ny MITAF. Voalohany izy io fa efa amantaona maromaro ary hatramin'izay dia fanampidirana daholo ny mpiasa. Mahagaga nefa kehitriny dia voalaza tamin'ny filan-kevitry ny ministra fa 20% mandeha ampidirana. Mahalasa saina ihany mieritreritana an'izany satria hatramin'izay ka hatramin'izao efa misy ihany angamba mifampidirana ny mpiasa-panjakana anaty augure. Indrindra moa ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana satria ny fanabeazana no anisan'ny be mpampianatra indrindra. Kanefa ny antony tsy fantatra hoe hifanavotan'olona ve sa fampian'olona ilay izy raha toa ka 1% fotsiny ihany mivita kehitriny. Ny antony teneniko hoe fampian'olona dia satria matoa indrena sina ny vira dia jerevana hoe izany fantôme zay aloha raha dia ilay fantôme Maria no anisan'ny azo lazaina hoe tapahana ny karama raha ny tena izy. Tokony mandeha ho azy ny fampidirana ny mpiasa ao anatin'ny augure hatramin'izay raha ny asa araka ny tokony ho izy ny ministera tompony andraikitra manoloana ny fampidirana mpiasa vaovao na ny recrutement izay nisy hatrany ho ihany ny fanazavana. Recrutement misy foana raha ny tokony ho izy tsy misy recrutement dia tokony mitsofoka ny vira. Raha mita mpiasa-panjakana ny olona anankiray tokony mba fantatra hoe ohatran'izao momana azy dia tokony mandeha automatique. Fa eto amin'ny ministera tsy mandeha automatique zay aloha fa tsy maintsy ianao miezaka toy mikarakara dossier foana satria ka zay ilay mahatonga lendra indray tsy tatapoka ny olombelona zany satria ambanivohitra misy indray amin'ny 23 zany 15 zany kanefa zany zavatra zany tokony tena izy tokony mba manana mpiasa maromaro ny ministera satria tena ny hoe antony tsy fantatra fahaizana miasa zay tsy fahaizana miasa tsy tena hoe tsy mahay miasa izy mety hoe miadana le fomba fiasa ve natonga izy ohatr'izao ny manjo. Hitondra vokatra tsara eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny logiciel augure raha ampiasaina araka ny tokony ho izy. Anavaka ireo tena mpiasa marina sy ireo mpiasa tsy misy na ny fonctionnaire fantôme izay andoava karama isam-bolana. Isan'ny mitaky ny ampiasana ity logiciel augure ity amin'ny mangarahara ny syndicat ny mpampianatra MITAF. Dia izay ihany koa no hoentsika miala sasatra vetivety anaty doka fohy ny fandravana ny toeram-poninandrom-ponina teo amin'ny tany ny Fofifa tao mitsinjo Betanimena izay nitarika korotana teo amin'ireo mpiray tanàna ny resaka fitrosana sy ny olana samihafa teraka izany eny anivon'ny fokontany ihany koa amin'izao fotoana izao rehefa avy eo no anarahantsika ny Atsiprian'izay. Mandrapitafa vetivety ary. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play.
c'est à partir de 149 milliards TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Et oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamenina ny araby indray tombo kilasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia nroso tamin'ny fandravana ny toeram-ponena ny roaponina atao amin'ny tany ny Foffifa. Tao mitsinjo be tanimena ny be ny tanàna sy ireo andian'olona maromaro tsy tanteraka kilan'izay noho ny fifandonana teo amin'ireo samponina ka niteraka korotana teo amin'ireo mpiray tanàna. Raikitra ny sakoroka teo amin'ireo fokon'olona mipetraka eo amin'ny tany ny Foffifa eto Mitsinjo izay toeram-piofanana momba ny fambolena sy fompiana tamin'izany raha niroso tamin'ny fandravana ny trano fonenan'ireo olona sasany eo an-toerana ny fiadidian'ny tanànany Mitsinjo be tanimena. Vatan-dehilahy maromaro no nentiny be ny tanàna nanantanteraka izany izay tsy nahitana vadin-tany sy mpitandro filaminana ka heverin'ny reto fokon'olona ao fandravana tsotra izao ny fonenan'izy ireo. Ny be ny tanàna mihitsy no nitarik'olo na nitarika ny ledina be hanao an'le fanombotsombotan'le raha zahay mivory ankily aroa dia ato ireo zany manombotsombotsy. Lafa natao le fanombotsomboto amin'izay ny sakoroko amin'izay le raha isaoran-dranahary moa zany fa tsisy le faty olo. Zay tsara ho marihina fa tsy nisy taratasy avy any amin'ny tribunaly na arrêté avy any amin'ny ministera manome alalana ny anjematoa be ny tanàna hampikobokobo ny tananay. Ka eto zahay vahoaka tsy hiala eto amin'ny toerana misy anay ity zahay ninino zava-tsy tian'ny be ny tanàna hatao ary ambaranay etoa fa anjematoa be ny tanàna mitombona an'izay isa voalohany amin'ny entanay very na entanay voaombotsombotra eto na misy faty olo etoa dia anjematoa be ny tanàna mitombona an'izay isa voalohany ambaranay ny fanjakana zay. Sotra. Efa nisy ny fifanarahana tamin'ny roatonta ny hialan'ireo olona manoromponenana amin'ny tany ny Foffifa io raha ny fanazavany avy eo anivo ny fiadidiany tanànany Mitsinjo be tanimena. Tonga nefa ny fotoana ilan'ny fanjakana izany saingy lasa nitsipaka ny teny fanaovana ireo vahoaka raha ny fanazavana hatrany. Araka ny taratasy ny fanaovana tamin'ireo miokipe ny tany io efa nisy fivoriana efa 10 andro zay nanenky zareo fa hiala araka ny taratasy ny fanaovana hoe laha fanjakana mangalaky io tany io manenky hiala zahay fa laha olo tokana no hangalaka ny tany io tsy manenky zahay efa natao ny taratasy efa nanao soniery zareo mipetraka eny fa hanenky hiala dia zay nahatonga zany hoe fokon'olo mihitsy ro sitraka n'izay fotofitrasa zay ro misotro nantayantanana hoe hanala andreo dia zay koa nazava-nisy androany kanjo reo miala zay fampitokisa zay dia namory reny andeha mason'olo reny efa nitondra fitaova toy ny vato dia re raha nisy voatery najana aloha le raha miandro procédure manaraka ahafahana manapatraka zay lamina manaraka. Nomeny fokon'olona ny ministerany fambolena sy fompiana ety toerana misy ny tetikasa Foffifa ety tamin'izany raha ny tantara no zohina saingy misy ny famarotana ny ampahantany mirefy 410 hektara sy fanaovany tompon'andraikitra barofo ety tany-panjakana ety izay isany nahatonga ireto vahoaka ireto nanoromponenana teto. Ankehitriny miendrika tsindry sy fitanilanana ny fanapaha-kevitra raisy ny fiadidiany tanànany Mitsinjo raha ny fanazavana. Io lafa navidiny directeur ny Foffifa le tany
mahatsiaro reo mitsinjo hoe zahay tompony tany va tsy hana 14 hectara le tany toy ty habezany 14 hectara amizay 2 hectara avao ny alany fokon'olo mitsinjo eto tratsy ny fon'olo mitsinjo eto de na alany fokon'olo mitsinjo 2 hectara ao de lafa nagnotany natao ny fandraraha nisy taratasy hoe lafa alanareo tsy fokon'olo mitsinjo le 14 hectara ankapobeny aby io zay alanareo tany 2 hectara alany etoy ambiny toy fa laha tsy azonareo le 14 hectara ao tsy ho azonareo toy le ifagnaraka tarata lafa misy lany fanjakany azy alany 14 hectara ao zay miala nareo atoa izay loha ty resaky voalohany fa tsy nisy hoe halany avao tetoa. Atolotra eo anivony OMC ato amin'ny faritra Antsimo andrefana moa ity raharaha ity rehefa tsy nahitambokany ny fandravanana izay nokasainy fiadidiany tanànany Mitsinjo Betanimena atao. Miantso ny fifampiresahana ny roa tonta ireo olobe an-tanà ary nanamafy ny tokony hanarahana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Fatontosa tamin'ity androany ny fifanarahanam-piara-miasa teo amin'ny Orange Madagasikara sy ny orinasa kanadiana ho fantarana ny tambazotra iraisana ho an'ny Orange Madagasikara isan'ny tanjona manokana anatin'izay ny hanamorana ny fifandraisana sy ny fandefasana vola indrindra any amin'ny tontolo ambanivolo. Ho fanamorana ny fifandraisana eo amin'ny roapolona sy ny fanampariana ny teknôlôjia vaovao, hitarina ny tambazotra eo anivon'ny Orange raha ny fanazavan'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Mbola betsaka ireo toerana lavitra tsy misy ireo serasera amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny fanampariana ny teknôlôjia vaovao any amin'ny faritra lavitra indrindra satria maro dia maro tokoa zany ny toerana mbola tsy misy an'ilay tambazotra tseratsera amin'ny fifandraisan-davitra dia ao anatin'izany ny fanarahana niaraka tamin'ny Orange Madagasikara sy orinasa anankiray izay kanadiana dia ny fametrahana sitana pilôna maivana kokoa izay ahafahantsika zany miaraka amin'ny Orange amin'ity taona ity mahatratra hatramin'ny 500 toerana vaovao izay tsy misy réseau. Tombony amin'ity tetikasa fifandraisan-davitra ity ny fametrahana ny fandriampahalemana any amin'ny faritra samihafa. Eo ihany koa ny fifanankalozana amin'ny alalan'ny mobile money ho hiatrana ny fanazavana. Ny toerana tsy misy réseau dia misy olana amin'ny resaka fandriampahalemana. Toerana tsy misy réseau dia misy olana ihany koa amin'ny fampiasana ny toy ny mobile money tony zany ny Orange Money ohatra sy ny sisa ka amin'ny fametrahantsika an'izao tambazotra vaovao zao dia ahafahantsika mampiasa an'izany fotodrafitrasa rehetra zany ary araky ny vinavinany Andriamatofilo sy ny velorano napetrany Andriamatofilo Andry Rajoelina dia ny ametrahany ahafahan'ny malagasy zany misitraka ny tony teknôlôjia vaovao tony manerana ny nosy amin'ny resaka fandriampahalemana amin'ny resaka inclusion financière ary avy eo rehefa manana an'izay tsika dia ampidirina ihany koa zany ny resaka internet satria itony teknôlôjia teny koa dia afaka mampiasaina internet ahafahantsika zany mampiasa ny e-gouvernance na ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Araka izany, tontosandroany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny orinasa Orange Madagasikara sy ny orinasa kanadiana iray. Aharitra taonany maro ny fifanarahana. Ity fifanaovan-tsony ity izay ho amorain'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra momba ireo antota taratasy samihafa. Ao anatin'izay fifanarahanam-piara-miasa izay hatrany dia notanterahana ny maraina teo ihany koa ny fanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny BAD na ny Banque Africaine de Développement sy Madagasikara ny BAD izay nanolotra vola fanampiny mitetina 2.20 tapitrisa dolara ho fanatsarana sy fanamafisana amin'ny fahafahan'i Madagasikara miatrika ireo loza voajanahary sy ny fiovan'ny Toetrandro Gaetan Andriatsilavo. So ny fifanarahana fiara-miasa rososina no nataon'ny fanjakana malagasy sy ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana androany. Vola fanampiny ho an'ny tetikasa hiatrena ireo loza voajanahary eto Afrika. Ao anatin'izay vola fanampiny izay dia ahitantsika vola tsy averina tetina 4.5 miliona dolara avy amin'ireo karazana mpamatsy vola izay aravin'ny banky afrikanina ho an'ny fampandrosoana. Ahitantsika ihany koa vola tsy averina tetina 10.4 millions de dollars avy amin'ny facilité africaine pour la transition ary ny fahatelo dia vola mitetina 7.1 millions de dollars avy amin'io facilité africaine pour la transition luminale. Taratasy fifanekena eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny BAD izay mitetina 3.7 tapitrisa dolara ny fanaovan-tsony faharoa. Fifanekena io manana amin'ny tetikasa fampiroboroboana ny loharanondrano sy hanamafisana ihany koa ny fahaiza miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Antaonany maro no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny roa tonta
hoy nisy olo tena ny bady ary nomena tombony manokana amin'ny fiarah-miasa i Madagasikara. Dans le cadre de ce programme ADRIFI Madagascar Madagasikara no isan'ireo firenena afrikanina voalohany misitraka ny fiantohana amin'ny fiarovana ny loza voajanahary anatin'ity tetika ADRIFI ity. Ahafahan'ny governemanta misitraka indemnité izany raha misy ny rivo-doza na ireo loza voajanahary. Araka izany dia tena ohatra ho an'ny kantinanta afrikanina izy ary ankasitrahana ny dingana sy ny fahavonona ny governemanta malagasy. Nanamafy hatrany nisy olo tena nibady fa tokony anana fahafahana manamafy ny fiatrehan'ireo loza voajanahary i Madagasikara, tonga ara-potoana ny fanampiana raha ny fanazavany. Tsara sy zava-dehibe ny fisitrahana karazana fanampiana raha-bola samihafa toy ireny saingy takinan-trano mangarara so tonga amin'ilay famerenam-bola eo indray ny fanjakana malagasy ao anatin'izay fa mampiena ny tahampamokarana ny fisian'ny herisetra eny anivon'ireo orinasa. Isan'ny karazany eto amintsika isan'izany ny herisetra ara-nofo, ny herisetra ara-tsaina ary mety afara amin'ny fanararaotana ara-nofo indrindra ho an'ny mpiasa vehivavy. Ilaina manoloana izany ny fampafantarana sy ny fanentanana hoy ny teo anivon'ny inspection de travail. Gaëtan Andriatsilavo. Fepetra mahakasika ny asa, ny aroloza ho an'ny mpiasa, ny fahasalamana ary ny fiainana ara-piarahamonina, ireo amin'ny ankapobeny no mila fanatsarana eto amintsika raha ny tontolon'ny asa no resahana. Maro ireo mpiasa tsy mahafantatra ireo, ary misy ihany koa ny mpampiasa minitsy mahalala. Io tsy fahafantarana io izay manome lanja ny herisetra eo anivon'ny toeram-piasana ary mety iseho amin'ny endriny samihafa. Isan'izany ny herisetra ara-nofo, herisetra ara-tsaina ary mety afara amin'ny fananaraotana ara-nofo indrindra ho an'ny mpiasa vehivavy. Herisetra izay mety hiteraka voka-dratsy na ho an'ny mpiasa na ho an'ny mpampiasa raha tsy ilaza afa-tsy ny fianan'ny tahampamokarana ho an'ny toeram-piasana anjakany ny herisetra. Manoloan'izany, hidina ifotony anentana mikasika ny herisetra ny amin'ny toeram-piasana ireo inspecteur de travail ka sehatra telo no iasana. Commerce, resaka varotra, resaka textile, resaka onasa fakaba, mikirakira, resaka lamba zany ary eo ihany koa ny resaka fanamboarana trano na ny bâtiment et travaux publics. Eo ihany koa ny ady amin'ny ataontsika hoe ady amin'ny ankizy, ady amin'ny asan'ny ankizy dia ny any amin'ny faritra Sava, ny amin'ny sehatra Lavanila, dia ny any amin'ny faritra Nosy amin'ny sehatra Mika. Akoatra ny fanentanana mikasika ny ady amin'ny herisetra eny amin'ny toeram-piasana io dia isy ihany koa ny fijerena ny ataontsika hoe ny fahasalamana sy ny aroloza eny amin'ny toeram-piasana na ny sécurité santé au travail. Orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny varotra, ny fanorenana ary ny fanenonan-damba mihoatra ny 500 amin'ireo faritra 7 eto Madagasikara no anaovana ny fanentanana. Ny faritra Sava, Anosy, Boeny, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Menabe sy Atsemotsinanana ary ny faritra Analamanga. Fa heritaona sy tapany taty aorian'ny joroan'ny ministeran-jony sy ny toe-karena manga vao apetraka ny paikady nasionaly. Ametrahana ny drafi-panajariana ny ranomasina amin'izao fotoana izao nandritra ny avalandresaka izay ny fanaovana tamin'ny mpanao gazety androany no nilazany ny komity mpanatanteraka io paikady io fa ny faran'ny volana febroary izao vao ho vita ny fametrahana momba izay avy nokolony. Isan'ireo firenena manan-karena amin'ny toe-karena manga i Madagasikara, mahatratra ny amin'ny 3.3 tapitrisa dolara ny arenan-dranomasina asitr'andraina eto Madagasikara raha ny tatitra. Saingy vao eo andalam-pijerena ny lalana ahafahana mitrandraka izany ireo tompony andraikitra raha ny fanazavany. Tao anatin'ny heritaona sy tapany joroan'ny ministera miandraikitra izany, maro ireo zavatra tsy voatrandraka izay vola very ho an'ny Madagasikara. Nisy zavatra tokony no trandrahana nefa ny tsy voatrandraka dia tsy voavadika vola. Dia izay zavatra izay zany tadiavintsika mba ho voavadika vola. Maro Madagasikara raha tsy resaka afa-tsy ny ranomasina isika manana n'ilay ZDE tsika izay mahatratratra any amin'ny 1,140,000 km². Manana n'ireo renirano tsika izay azo atao hoe lava satria mihoatra ny 7,000 km. Manana n'ireo laka isika izay mahatratratra ny 150,000 hektara ny laka ananantsika eto Madagasikara ary misy mihoatra ny 400 ireo laka ireo. Andrim-panjakana maro no tompony andraikitra amin'ny fanajariana ny toe-karena manga eto amin'ny firenena. Isan'ny olana raha ny hita ny tsy fisian'ny politika ahafahana manarina ny toe-karena manga. Raha nanontaniana mikasika ny fahatarana ny fanatanterahana izany ny komity androany. Nilaza fa ny faran'ny volana febroary ho avy izao vao vita ny fametrahana io paikady nasionaly io. Tsy ngamba n'ilay atao hoe tara tsy any amin'ilay fahatarana izy fa efa nisy ny paikady teo aloha izay efa ninisian'ny FAO dia
nataontsika zany dia niezaka zany a satria raha tsaroantsika ny ministera ny jono sy ny toekarena manga dia tamin'ny 2024 5 aogositra no nipetrahany a ary ny nanomboka teo zany no napetraka manokana zany antsoina hoe toekarena manga zany teto Madagasikara. Tafapetraka androany komite nasionaly izay andrindra ny asa amin'ny fampiroboroboana ny toekarena manga teny anivon'ny ministera. Vaovao sosialy no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Mahazovana amin'izao fotoana ny fitrosana no tsy fisiana ateraky ny fahasahiranana. Ny fitrosana izay isan'ny mampifanolana ny akamaroan'ny mponina ary andraisan'ny eny anivo ny fokontany fitaraina matetika amin'izao fotoana izao. Daniela Mino Arso. Vokatry ny tsy fisiana teraky ny fahasahiranana, miroso amin'ny fitrosana avokoa ny akamaroan'ny mponina amin'izao fotoana. Ny fitrosana izay isa miteraka ny akamaroan'ny disadisa eo anivon'ny fiarahamonina sy eo amin'ireo mpianakavy noho ny tsy fanajana ny fepetra ny fanarana tany am-piandohana. Ho an'ny etsy amin'ny fokontany Akorondrano andrefana ohatra, fitarainana maro no efa voarainy ny fokontany mikasika ny disadisa teraky ity fitrosana ity. Amin'ny ankapobeny manimba fihavanana. Le resaka tsosa zany mahitako hoe manimba le fihavanana eo amin'ny fiarahamonina satria raha misy tsy mahefa ny tsosa ny rano dia lasa simba le fihavanana eo amin'ny fiarahamonina, lasa mampiady zany, mitarika ady na ao anatin'ny fianakaviana ray ary zany lasa mitarika ady le izy. Tsy maintsy alamety ny fokontany aloha zany mba ahafahana amin'izareo fiarahamonina hoe mivoaka maraina hoe ifankahita, ny riva ifankahita dia zana zany mba alamety ny fokontany foana le izy. Fa matetika misy ny olona dia miziriziry amin'ny heviny tsy mety andohan'le tsosa ny ngamba. Fa mezaka izay mamerenana azy tsikelikely izay fahafaha moa zany. Ankilany, voafetra ny fidirana an-tsehatra amin'ny raharaha iray ho an'ny fokontany, miankina amin'ny toe-java-misy sy rano fanazavana. Arakaraky ny fitangan'ny zava-misy, raha koby misy sira be izy a, dia tsy maintsy ny fokontany zany tonga eo ihany aloha. Manao azy tsy fandraisana tsony fa tsy maintsy masotoa dia direct maintsy mitandro amin'ny filaminana satria mila hotsabona le olona, mila atao inona le olona nefa tsy manana fahefa-mividy entina ho amin'izany ny fokontany. Ankoatra ny trosarabola mivantana eny anivon'ny fiarahamonina izay miteraka fisaraham-bazana, miha mahazo vahana ihany koa ankehitriny ny trosa miresaka hofa-trano. Maro amin'ireo mpanofa no tsy naloa hofa-trano ka manao fifanarahana an-tsoratra amin'ny tompo-trano. Avy eo soniaviny avy eo anivon'ny fokontany ity tranga ity izay nanomboka ny roborobo nandritry ny fotoana ny fihoboana noho ny Covid-19. Enjan'izany rehefa hoe ny trosa eny anivo ny fiarahamonina no tonga eny anivo ny fokontany amin'izao fotoana izao ny famahana ny olana samihafa ao anatin'izay. Fa maresaka iraisany pirenena kosa indray dia any Chine. Voalohany tao anatin'ny 80 taona no nienany isan'ireo mponina any an-toerana. Anton'izany ny fiananany taham-piterahana sy ny taham-pahafatesana tany an-toerana ny taona 2024. Vinavinaina ho firenena faharoa ahitana mponina betsaka indrindra araka izany Chine ho amin'ity taona ity raha toka hiakatra amin'ny laharana voalohany i Inde. Moins de nourrissons dans les maternités chinoises. Niena ny taham-piterahana tamin'ireo toeram-pitsaboana ny Chine ny taona 2024 izay nahatratra enina alasy 10.7 tapitrisa raha oharina ny taona 2024 izay nahatratra 17 tapitrisa mahery raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Tato anatin'ny eny taona, niena atsasany nisan'ireo zazateraka tany an-toerana na teo aza ny fisian'ny taham-pahafatesana izay nahatratra iray alina mahery ny taona 2024. Hatramin'ny taona 17 makaty, voalohany no niena nisan'ireo mponina ny Chine na teo aza ny fanafoanana ny politika mikasika ny fananana zaza iray ho an'ny ankonana iray ny taona 2024. Isan'ireo antony nampiana ny taham-piterahana ny fahalafosan'ny saran'ny fampianarana ny zaza, eo koa ny safidiny amin'ny tsy iterahana ho an'ireo tanora. Ho an'ireo manam-pahaizana, hiatrika amin'ny toekaren'ny Chine ny fiainan'ny isan'ny mponina ny an-toerana, indrindra eo amin'ny fifaninanana iraisan'ny pirenena. Raha ny vinavina, hiakatra ho firenena voalohany maneran-tany ahitana mponina betsaka indrindra ho amin'ity taona ity Inde, raha toka hemotra ny laharana misy any Chine. Et devenir le pays le plus peuplé du monde cette année. Dia izay koa no entintsika mamarana ny fiarahana ho an'ny androany hankasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra kolo raha ampitso. Amin'ny ora mahazatra indray ny fotoanantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany haveloma. Mandra-pitafa indray ary tomboky lasy tonga vahaveloma tompoko.
Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Sanlam, vivez en toute confiance l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.